aminareo ry havana ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Zany no asongadiny mofinainantsika anio ato amin'ny Jaona 4:4. Ny 7:20 hatramin'ny 4:20. Mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Tamin'ilay resaka ny fanaovan'i Jesoa tamin'ilay vehivavy mpatsaka Samaritana anankiray teo ampatsakana tao Sikara, dia nazavain'i Jesoa fa lalana ionana amin'ny Kristy azahoana ilay on'ny rano velona izay tsy mampangetaheta intsony, dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, izay vao mahazo ilay rano velona izay omeny ny Tompo azy. Mba ahafahana mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana dia tsy maintsy mandalo amin'ny dingan'ny fiovana aloha, miova fivavaka mihitsy araka izany. Ilay vehivavy Samaritana dia nanantitrantitra fa ny tendrombohitra Gerizima toerana no zava-dehibe amin'ny fivavahana, ary toa misy fotoana aza mivavaka amin'izay Andriamanitra tsy fantany akory izy ireo, fa mampiasikasina fotsiny ny toeram-pivavahana. Zany fomba fijery sy fomba fisainana izany no novain'i Jesoa fa tsy fototry ny fivavahana, fa tsy maintsy mandalo amin'ny fivavahana tena izy, dia ny mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ny antsoina hoe mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana dia fivavahana hafalatsaka anaty, tsy fivavahana ivelany na endrika fombafomba fotsiny, fa ilay fivavahana mifototra marina amin'izay hivavahana. Eto ary, raha tena te hivavaka marina amin'ny fanahy sy ny fahamarinana dia tsy maintsy aloha voalohany indrindra fantarina izay hivavahana, mba tsy ho tonga aminay mivavaka amin'izay tsy fantatra. Tsy maintsy fantarina izay tena hivavahana. Teto Jesosy Kristy dia niovaova ny fahafantarana sy ny fahatakarana ilay vehivavy azy. Indraindray nataony hoe tompo, indraindray nataony hoe mpaminany, fa tsy maintsy Jesoa no niteny azy rehefa avy eo manao hoe izaho izay miresaka aminao no izy, ny momba ny maha-Mesia an'i Jesoa. Rehefa fantatra izay hivavahana dia tsy maintsy hamarinina ny tena, fa ao amin'izay misy fahamarinana no misy ny fiainon'Andriamanitra. Rehefa te hivavaka marina zany dia tsy maintsy nitondra ny tenany teo anatrehan'i Jesoa koa ity vehivavy ity. Rehefa te nanangetaheta an'ilay rano izay nomen'i Jesoa azy izy, dia hoy Jesoa taminy hoe andeha ary, antsioaka aty ny vadinao. Tsy maintsy naseho teo fa tsy manambady akory izy, ary efa nanambady indimy izy ary tsy vadiny akory eo. Zany tsy fahamarinana, tsy maintsy ahary fa tsy afeniny izany eo anatrehan'ny Tompo raha tena te hivavaka marina izy. Ravako malala ny Tompo ao amin'ny bokin'ny Ohabolana 5:20, ny 7:20 dia milaza amintsika manao hoe Jehova dia lavitra ny ratsy fanahy, fa ny fivavaky ny marina no henony. Arak'izany dia mazava arak'izany fa mitaky fahamarinana ny fiainon'ny Tompo, ny vavaka izay asandratsika, antoka azahoana valim-bavaka, ny fahamarinatsika, ny fahamasinatsika, ny fibebahantsika eo anatrehan'ny Tompo. Ny olona mibebaka no henon'Andriamanitra vavaka, ary ny olona madio tanana eo anatrehan'Andriamanitra no afaka miona amin'ny marina tokoa.
Andriamanitra marina izy ka mitady izay marina tahaka azy amin'ny fivavahana. Andriamanitra fanahy izy ka mitady izay mandeha araky ny fanahy mba hiona amin'ny marina tokoa. Ndra ho ary ry havako, ndra ho ary variana sy sondriana isika ka manao ampahazarana fotsiny ny fivavaka izay ataontsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ndra ho toa ny toerana no lasa zava-dehibe eo amintsika indraindray raha mivavaka eo anatrehan'Andriamanitra. Misy fotoana sarotony dia sarotony tsika ny amin'ny endrika ivelany. Toeranay eo. Misy fotoana sarotony tsika toa tsy mahazatra izany. Misy fotoana sarotony tsika zao no fomba, zao no nazatra hatramin'izay hatramin'ny nanaovany razana azy. Indraindray variana sy sondriana ary sodoka ny endrika ivelana samihafa isika ka tsy mahita an'Andriamanitra marina ao amin'ny vavaka izay ataontsika. Eto ary tsika dia averin'i Jesosy ry havako. Ny tena fivavahana dia ny fivavahana mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ilay afaka mihaona amin'Andriamanitra marina, ilay afaka mifanerasera mivantana amin'Andriamanitra ka ao anatin'ny fahadiovana tanteraka no hihaonantsika amin'Andriamanitra. Alohan'izay angatahanao, izay etaetanao sy ny fanirianao, alohan'izay anaovanao fangatahana lava reny eo anatrehan'Andriamanitra, dia diovy ny tenanao. Ataovy izay hihavananao amin'Andriamanitra aloha, fa Andriamanitra mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany, dia ny mpivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Dia hoan'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Mivavaka isika ry havako. Andriamanitra, misaotra anao izahay noho ny fitiavanao sy ny famondram-ponao. Misaotra anao izahay noho ny amin'ny ianao Andriamanitra ilay mihevitra anay mandrakariva, ilay manatona anay amin'ny fahamarinana, amin'ny fahamasinana, ary Andriamanitra fanahy mahenika izao tontolo izao anao. Rehetra izay mitondra ny vokatry ny molotray eo anatrehanao, mitondra ny fisento ny fonay, ny etaeta sy ny fanirianay, eny mitondra ny maha izay anay mba ho diovina eo anatrehanao, hanananay fiainana ara-panahy matanjaka, ary indrindra ho masina sady tsy manatsiny eo anatrehanao. Vavaka aminao amin'ny fiaraha-manompo rehetra eo anivon'ny fiangonana, ny sampana, ny fikambanana samihafa, mivavaka aminao amin'ny izay rehetra efa nekena teo anatrehanao, mba ho voazo hatrany hatrany izany satria Andriamanitra ny fahamarinana ianao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo mahavonjy, anaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen.